Anaran Rai Sinzara Sinfai Masna Uban Sikemenaka Yani Menakav amin'izao alaka misy masina riva izao mampiditra sika tokoa amin'ny atelohan'ny Paka ka ankalaza sika ny alaka misy masina andro nanorenan'i Jesua ny Eukaristia masina. Io fankalazana ny nanorenan'i Jesua ny Eukaristia masina io no ilay fidirasika ao fanekena vaovao ka izay indrindra aoka isika utony tsara ny fosika andinika an'izay rehetra ankalazaisika fa ny fanekem-pihavanana vaovao izay ankalazaisika amin'izao alaka misy masina izao lay fanekem-pihavanana vokatry ny nanoloran'i Jesua ny tenany eo amin'ny lakroa ka iny Eukaristia masina ny sakramenta manambara an'izay zany hoe sakramenta famantarana hita maso sy reny vatasika ka ny famantarana hitasika maso dia i Jesua manolotra ny vatany manolotra ny rany ary izay ihany koa ny resika rako ity raha ny fanekem-pihavanana vaovao ka izay tokoa no ankalazaisika izao miditra amin'ny atelona masina isika izany no fambaran'izao fanomboana aty amin'ny varavaran'ny Eglizy izao mampiditra sika amin'izay fankalazana rehetra ataosika ka hoe no isikary ny evanjely araky ny volazanareo teo ioby an'izay vaovao mahafaly izay loasika. Etenina tompoa la la la
mantsika menaka avy aneny tompo. Ny vaovao mafaly nosoratany Masindray marika. Ary tamin'ny andro voalohany azima izay famonoana ny Paka, dia nilaza tamin'i Jesoa ny mpianany nanao hoe: aiza no tianao alenay agnamboaranay ny nananao ny Paka? Mankanesa any an-tanàna ka hifanena amin'ny lehilahy anankiray ianareo, mitondra siny feno rano ka manara azy. Ilazao amin'ny tompotrano izay idirany hoe: aiza ny efitrano iarahako mihinana ny Paka amin'ny mpianatra. Dia hotoroany efitrano malalaka, voavoatra tsara ianareo, ka ao no anamboary ho ansika. Dia nandeha ny mpianatra ka tonga tany an-tanàna ary nahita arika izay nolazainy taminy sy namboatra ny Paka. Izany ary ny teniny Tompo. Re kristianina hafa, voanenosika teo ary ny tantarany nanirahany Kristy ny mpianany anomana trano sy ny fitaovana ankalazana ny sakafo farany araky ny fomba zody, satria io no nanorenana ny fanekem-pihavana araky ny hoentsika ao amin'ny tantaran'ny Exôdy. Ny tena zava-dehibe anefa ary hitasika misy fanomanana dingana voalohany, dia ny fanomanana ny fosika ankehitriny. Andray an'izay fanekem-pihavanana vaovao izay. Pour ceux de la langue française, on a lu l'évangile de Marc au chapitre 14. Jésus a envoyé les disciples préparer la chambre du Cénacle pour célébrer Pâques selon les coutumes, la tradition juive. Mais ce qui est essentiel pour nous ce soir, c'est la préparation de notre cœur pour accueillir donc la nouvelle alliance. Et c'est pour cela que nous débutons la célébration à la porte de l'église, comme si nous entrons donc dans le cénacle, là où Jésus célébrera avec les disciples Pâques, nous aussi donc avec lui. Parce que pour nous, la célébration, ce n'est pas une simple mémoire, mais avec l'esprit, nous vivons ce que les disciples ont vécu avec Jésus. Entrons donc dans l'église et surtout entrons dans le cœur de Jésus. Salva
maninikinika manany. Ary indrindra volagina fa Monseigneur Sipia Michel Manany. Io no anjarany isika miservy ireo MDMK. Matetika izy tsy hita araky ny voalazanao satria mialohan'ny fankalazana ny lamesa ireo MDMK sy ireo masera miaraka amin'ny mpiservy manany. Hitanareo fa mahafinaritra ny asany, iny voninkazo tsara tarehy. Zahay ny anjara toerana ka aoka isika sy ampifangaro zavatra. Ao amin'ny Eglizy manana ny anjara toerany ny tsiraikiraiky ary avelarana izay anjara toerany izay ka aoka sy ampifangaro isika. Zay tiako ampianarana voalohany satria io mampifangaro zavatra io no maniva zava ary hitasika ny vokany. Zavatra tsy azo saiksain'olombelona ny vokatrin'izay mampifangaro zay satria ny lehilahy teo vehivavy, ny vehivavy teo lehilahy dia manjary mifanambady ny zavatra sy tokony mifanambady ka loza ny vokatrin'izay. Zay ny fampianarana tiako amin'ny tena voalohany ianaka. Ny faharoa, ity tena zava-dehibe. Teo amin'ny fomba mpivavahana zoty na ny marina kokoa fomban-drazana zoty zay nilovasika izao satria fantatrasika fa zoty izy soa ka tamin'ny fanafara ny vahoakan'Andriamanitra niala tany Ezipta dia nasina teo mitolana ranjanak'ondry ary io ranjanak'ondry io avy amin'ny mpaka voalohany ka mba soadino ary izay fanafana izay. Zany hoe ny fanekempihavanana natao tamin'ny vahoakan'Andriamanitra afaka tamin'ny fanadevozan'ny Ezipsianina dia isatao anotaniny izay madinika ny ray aman-dreny satria lova ny fampitohitohy izay fankalazana ny tahak'izay. Izay koa zany ny asika izao mahasiara ny fanafana sakramenta hoy tsika, mahasiara ny fanafana nataon'i Jeshoa sy ny rano Jeshoa no manafaka asika fa tsy ny rano zanak'ondry intsony ka mamerina ny asa famonjena. Zay ny liturgia asan'Andriamanitra, mamerina ny asa famonjena nataon'i Kristy fototra ny finoantsika ary sika izao razana aza dino zay sy magnano zavatra ety ivelany zany ireo MDMK eo fa manomana an'izao fanompoam-pivavahana ataosika izao. Ka izay indrindra paka passage miala tamin'ny rasy miditra ny fanekempihavanana vaovao. Zay nitiratsika teo amin'ny varavara, zay ny nataon'ny MDMK miditra miantelona masina sika izao ka araky ny volaniko tamin'ny voalohany ao mantsika sara ny fosika
Matetika isika no sy velona izay fanekem-pihavanana izay eo amin'ny fiainasika andavanandro. Angilagily azy.
Lecture du livre de l'Exode. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur les linteaux de maison où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous ainsi sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Gloire à No.
tany alina manolona azy Jesosy dia nandray mofo ka no nefa nisaotra izy dia nizarazara azy sy nanao hoe reso ary hano fa vatako ity atolotra ho anareo ataovy izao ho fahatsiarovana toy izany koa no nefa nihina dia hoy izy kalisy fanakempihavanana vaovao izao ataovy izao ho fahatsiarovana isaky ny misotro nareo fa isaky ny mihina an'ity mofo ity sy misotro amin'ity kalisy ity nareo dia manamara ny fahafatesany manapavy izany arety
azo zao tontolo izao sainsaina misy izay zany tompo sy mpampianatra izany ka anasa ny tongotra ny mpianatra paka fandalovana tokoa passage ho isika telo miala ny fiainana sy zarizary araky ny hevitry ny zao tontolo izao fiainana sy zarizary matetika noho ny fahotansika dia mitondra fahafatesana isika olombelona tokoa noho izay fahotana izay dia mora amitsika ny mamono sika raha manasana amin'ny teny lasa amin'ny fivolanana sy izy mamono sika mamono isika amin'ireny adidy sy maintsy tanterahisika mahaolona sika kanefa sy tanterahisika ary mivona amin'izany azy za matetika mamono isika amin'ny ataosika ary ny mamono azy sy manasika rehefa isika magnatoso saikireny mamono isika noho ny fahotana izany no fifandraisansika zany no fifandraisansika samy olombelona matetika ary tsy amintsika samy olombelona ihany fa amin'ny fifandraisansika amin'ny zavaboary milaza miara-mahita isika ankehitriny fa noho izay fifandraisansika amin'ny zavaboary izay toy izay manaza sy mikolokolo ny zavaboary dia mihetraketraka amin'ny zavaboary ka hitasika ny vokatry ny ankehitriny indrisy ary miara-n'izany mitaraina vokatry izany sika hatramin'ny lalana azy aby ny fapotika no mihetraketraka sika ka raha mankalaza izao aterona masina izao ary isika dia sarovy fa ny fifandraisansika izay no avozy ny Jesua ary ny sakramentan'izay no ankalazaisika telo sakramenta ho isika manambara ny fampitanterahana izay amin'ny fona-masina rabiso ary hitondra sika amin'ny saboso masina ka ny sakramenta dia ny finoana no ahafahasika mandray ny fahasoavana avy aminy ary sy inona izay faraky ny averimberina hatramin'ny voalohany ny faneketiavanana vaovao sy mba ho isika teo ny fifandraisansika famonona no manjaka ary sy fanapotena no matetika hitasika satria siva zay fifandraisana izay ambarany Jesua ambaranyireo vakitenitelo amin'izao alakamisy masina izao no lalana izorana amin'izay ambarany boky ny Exode fa ny finoana izany
fanomezan'Andriamanitra atolony asika amin'izao paka izao anavao ny fonosika izy iroso amin'izay mahavahoaka n'Andriamanitra izay izy ary zay ma-génération mpanorona asika génération des bâtisseurs anorona l'église église trano ary église olo ao anatin'izay mahafenakavian'Andriamanitra asika izay mahaoraika asika ao amin'Andriamanitra ambaran'ny evanjelia ny fototra izay ary ny mahavarina mivakiteny androany dia matetika isika no mitandre ny afatry Jesosy amin'ny evanjely fa ny anodiny ny fanorenana ny Eukaristia ilay fanenentiavana dia i Masina Paoly no manolotra azy antsika fantatra asika fa i Masina Paoly tsy manisan'ireo apôstôly 12 fa nasoiny Jesosy izy ary vokatry n'izay expérience-n'izay no nanoratany ireo taratasy ary nanatarany finoana ny kristiana avy malala asangano tanan'izay nahita anisan'ny 12 tamin'ny nampirenana ny Eukaristia mazava ho azy sy nanatrika an'izany fa tahaka ny Masina Paoly atsika ankehitriny izay mipatogava miditra n'ilay fanenentiavana vaovao tonga vahoaka an'Andriamanitra isika ka mankalaza ny Eukaristia fandaro zay zao afaka misy masina izao zay ho tanteraka rahapiso io ambaran'ny Masina Paoly io zany hoe safy Masina Paoly ny vokatry ny zoma masina vokatry ny aterona masina ry kristiana avy malala safasika ve zany isaky ny manao izao ianareo i Masina Paoly araky ny tenin'i Jesosy dia manambara ny nahafatesan'ny Tompo mandram-piady zay mankalazaitsika asambarana re fahasoa no asika izao dradray isika eny-pahazara fa oka ny anodiko araky lazay teo Bedoin sokafo ny fosika idiran'i Jesosy fa indrindra amin'izao andro sarotra ny lazaitsika teo simba ny fifandraisana miorooro sika mandinika no avy aiza no alena very fanamboravelona isika ivoaran'Andriamanitra ry kristiana avy malala manolotra n'izao fanenentiavanana izao simba fanenentiavanana vokatry ny saina fotsiny na firenkevitra fa izy misy no ankalazaitsika izao matetika ao ny lazan'izay rehefa mankalaza isika sy fahatsirovana fotsiny zany ny ataontsika izao sy fahatsirovana fanasana fa sakramenta ny Eukaristia izao anefa miditra mivakiteny fahatelo ary zay no manana ny fampianarana
satria efa hitasika maso izy teo. Matoa nataon'ny Eglizy vakiteny voalohany ny fanorenana ny vahoakan'Andriamanitra ao anatin'ny fanekendiavana. Matoa nataon'ny Eglizy vakiteny faharoa io taratasy Paoly io dia satria izay fanekendiavanana izay idirasika azahoasika fahasoavana fa indrindran'izao andro sarotra zay mavely fanahimbola velona asika izao dia tondrany asika lana ny kristianina fanoko ny Eukaristia, fanompoana ny fanekendiavana. Matoa izany sy zarizary ny fiainasika, matoa potika ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, matoa potika ny fifandraisasika samy olombelona ka ny tena kaviary no miady ary ny famono azy indrisy ny piraitan-drazana ny fanapakaloha iray tanàna sy ny solo ny fandriam-pahalema sy ny solo ny fahamarina falaina no manjaka fitapitaka sy Kristy no manjaka. Matoa sino amin'ny fifandraisasika amin'ny tontolo iaina ary hitasika fa indrindra isika amin'izao fotoana izao samy sahirasaina hoe amvina io lalana io misokatra. Ny antony misotra sy ao solona fanekendiavana nambaran'i Jesoa, sy ao solona lay ohatra nataon'i Jesoa ramban'ny kristianina mitondra ny anaran'i Kristy samy manatanteraka ny afan'i Kristy amin'ny toerana misy azy tahaka nataon'ny Lucien Vitvachaud. Nanompo izy dia atao fa stary zao Madagasikara, stary zao Lekoseres, stary zao ny Eglizy. Zao amin'ny andro ifoazasika ry kristianina ary zay indika ny atenona maso zay ny fanantenana sy tokony atipesika izany vokatry ny fahotana izany ny zavatra lazaitsika izany ka aza ny manaiky resy ny fahotana isika. Raha manaiky resy ny fahotana isika dia meka mikrosifana, fa raha manaiky kosa isika hiara-anatin'ny Kristy amin'ny fahotana dia izay isika no génération hanomboka ary zay Kristy. Ary fatana fa raha sy maty ny vombany lasaka amin'ny tany dia sy avokatra. Izany hoe sy maintsy tahaka ny Kristy isika mahavoy ka aoka anan'izay fahafoizana izay. Ry Jesosy nametraka ohatra velona ho anay toy ianao amin'izao alaka misy masina izao. Ary maro ny zavatra nandehanao izany ohatra velona izany. Ny fanasa-tongotra nefa ny tena mampibalibaly fa sy tonga ho tokoina ianao fa hanompo ary zany no
eo amin'ny fiainanay andavanandro. Apanjaka ny fahamarina, aneo ny tena fitiavana marina ka hitondranay amin'ny tena fiavana. Ikasaka mandrakariva ny soiongonana, ampivelatra ny olona sy ny olona manontolo, ka hitondra amin'ny tena fampandrosoana maro. Aoka izahay ny fanasoa, ka amin'izay hitoetra ao aminao izahay, ary hitoeranao ka mitatrabe. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'Ilay sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Takariva mandoasoandro tahaka izao, ry kristianina hafa, ary izay fampianarana izay no narenany Jesosy ny Eukaristinia. Fanorenana ihany koa no irisika. Nanasa ny tongotra ny mpianany Jesosy tamin'izay, ary ny fanontona io fahafiza ny fototra ny fanorena. Ka ndeha asika hiaraka hitotika amin'ny Andriamanitra Ray Mahefa ny zava-dehetra, mba hirehetra koa ny fosika, ka mba ho vonona hanompo isika, hanorenasika Eglizy olona velona. Quanti
Vai